faly miarahaba ny mpikambana rehetra atao anatin'ny farma fa tsindriana manokana moa hoe miarahaba ny vehivavy rehetra ihany koa sy ny vehivavy tantsaha amin'izao taona vaovao izao. Miarahaba an'ireo mpitondra sy mpitantana antsika ihany koa indrindra fa ny vehivavy ary tsindriana manokana ny vadin'ny filohan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanavaozana amin'ity firenena antsika ty izy moa dia anisan'ny mandray anjara feno amin'ny fikarakarana an'ireo olona sahirana sy ny sisa amin'ny fizarana sakafo ohatra. Dia tsindriako manokana izay satria mahatsiaro ny asa sosialy tokoa izy, dia apetraka eto ny fiarabana manokana azy sy ireo minisitra vehivavy rehetrarehetra zany amin'izao taona vaovao izao. Taona vaovao ty mba ho fahombiazantsika, ary raha mijerintsika dia vao nanomboka ny taona dia tsara ny orana ary tombony ho antsika tantsaha zany izay fahatongavan'ny orana meloa izay dia engany mba ho taona ziana, ho taom-pahombiazana ary ho taom-pandresena ho antsika ty taona 2026 ty. Raha jerena manokana dia hoe inona moa ny farma? Ny farma dia fikambanan'ny vehivavy tantsaha izay miasa manerana ny faritra 12 eto Madagasikara. Faritra 10 no niasana teo aloha ary efa lasa 12 izy amin'izao fotoana izao, izay misy mpikambana 2,1 ny mpikambana atao anatin'ny farma zany amin'izao taona 2026 izao. Ny asa sy ny andraikitra izay andriketan'ny fikambanana dia nitanjona hoe ny hanatsarana ny fari-piainan'ny vehivavy tantsaha eny ambanivohitra sy ny fivelomany. Dia mijery indrindra n'izay fivelomany izay zahay dia mampiroborobo ny famokarana agroekôlôjia sy ny biôlôjia. Raha ataontsika jeritodika kely hoe nanahoana ny asa anatrehan'ny farma tamin'ny taona 2024 dia anisan'ny asa notratrarina zany ny fampiofanana an'ireo vehivavy tantsaha tamin'ny resaka fambolena agroekôlôjia, ny fahaiza-mitarika ary ny fampiroboroboana ny famokarana sy ny varotra hoe ahoana ny fomba hivarotana ny vokatra. Fa teo ankilany ihany koa dia nanao resaka fiarovana ny tontolo iainana dia nahavita voly hazo 2 alina fototra zany ny mpikambana rehetra nanerana Madagasikara. Nisy ny fambolen-kazo iombonana isam-paritra fa misy ihany koa ny nataon'ny tsirairay. Dia ankoatran'ny fambolen-kazo dia nanao ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa amin'ny alalan'ny fanamboarana charbon ekôlôjika zany ny vehivavy tantsaha mba hiarovana n'ilay fandrimpahana ala. Dia ny faritra rehetra iasan'ny farma zany amin'izao fotoana izao dia ezahana ampiasa an'io charbon ekôlôjika io. Fa faritra 9 aloha hatreto nefa tena mampiatra sy manao an'ilay charbon ekôlôjika. Ny fitaovana nampiasaina moa zany dia efa fitaovana tsotsotra artisanal izay nahafahan'ny zareo nanao an'izay charbon vert izay. Ezahana ny amatianina azy zany fa izay aloha ny zavatra vita tamin'ny taona lasa tamin'ny taona 2024. Ankoatr'izay dia ny fambolena miezaka samy manao fambolena iombonana ampiarana ny agroekôlôjia zany ny fikambanana tsirairay mba ho valatahaka ho jeren'ny mpikambana. Dia ny mpikambana tsirairay mampiatra any amin'ny famokarana ataon'izy ireo. Ny vola azo amin'io fambolena iombonana io dia atao ohatran'ny hoe vola manokana zany entin'ny fikambanana miatrika ohatra hoe tsy ampy ny masom-boly na misy zavatra tiany atao vidiana dia amin'ny alalan'io vola io zany zany hoe io zany dia fond iombonan'ilay fikambanana ahafahana mampiroborobo ny famokarana eny fotony. Dia ny zavatra vita ihany koa ankoatran'ny fambolena sy ny fampiofanana
ary ny charbon écologique dia anisan'ny nametraka ihany koa le atao hoe banque de semence na hoe tahirina masom-boly ny farma ka faritra 3 no efa tena nametrahana n'ilay tahirina masom-boly dia ny tany Menabe zany nisy tsaramaso napetraka eo amin'ny 2 taonina mahery eo ny masom-boly ary nisy ny efa nizaraina nakaty amin'ny faritra hafa ary tany amin'ny faritra Boeny ihany koa dia efa nametraka n'izay tahirina masom-boly izay dia teto Analamanga tao Vakinankaratra efa nisy fa kelikely ary karazany anankiray fotsiny nisy dia ny vary izay no napetraka tao dia ireo no tsy nizaraina amin'ny mpikambana nambolena tamin'ity taona ity. Ireo zany amin'ny ankapobeny ny zavatra vita fa ankoatr'izay misy ny hetsika fanetana na fanairana an'ireo mpitondra fanjakana mba hijery manokana ny vehivavy dia tamin'ity taona ity nanao an'ilay atao hoe festival de l'écologie izay efa fataon'ny farma sy miaraka amin'ny mpiara-miombina antoka hafa isan-taona io Kradoi CRCDD zany izay hanetanana ny olona rehetra mba hiaro ny tontolo iainana mba hiady an'izay fanombanany tontolo iainana izay na amin'ny alalan'ny fitrandrahana io na amin'ny alalan'ny fangorona tany io na amin'ny alalan'ny fangoronana ny ala io sy fandropahana ny ala dia izay ny antony nanaovana an'ilay hetsika festival de l'écologie tao Antsirabe no nanatanterahana an'izany ary narahana fivoriana hafa moa zany iraisam-pirenena dia ny skola agroecologie izay nirahan'ny firenena 10 avy eo Afrika mpikambana le miaraka amin'ny roi na rural women assembly dia ny SAPSEN na ilay fivoriam-ben'ny mponina rehefa misy ny fihaonam-be ataon'ny SADC ohatra na ataon'ny Océan Indien dia mivory koa ny société civile mamolavola ilay tolo-kevitra sy ilay hevitra hanatsarana ny bien commun moa sy ny fitenena ny fananana iombonana ary koa ny tena fampandrosoana marina mipaka ny fotony dia mamolavola an'izay foana izay mifanindran-dalana amin'ny fivorian'ny SADC mifanindran-dalana amin'ny fivorian'ny COI natao zany tamin'ity taona ity. Ankoatr'izay dia nanao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ihany koa ny farma niaraka tamin'ny DRAE Analamanga izay natao teny mahitsy dia nampisehoana ihany koa io fotoana io nampisehoana an'ireo asa tena efa vitan'ny vehivavy dia ny famokarana biolojika sy ny famokarana agroecologie izay hanetanana ny rehetra ihany koa zany le izy hoe ampisehoana fa afaka mifaninana amin'ny tsena rehetra ny vokatra biolojika na dia hita ara hoe mbola tsy ampy ny ezaka dia efa manomboka amin'izay resaka hoe fiampitana makany amin'ny agroecologie izay zany ny vehivavy tantsaha. Eto am-pamaranana ny fiarabana tratry ny taona dia niviana ho an'ny 2026 dia fanohizana an'ireo fampiofanana isan-karazany izay atao mipaka ny fotony amin'ny faritra iasan'ny farma fa ankoatr'izay dia hivohy ihany koa an'ilay atao hoe démocratie énergétique izay nivohizina betsaka io tany amin'ny COP ilaina io ary tokony hanana ny safidiny sy ny energia mety aminy ny tantsaha dia tokony alaina aloha ny heviny hoe inona lay angovo tena ilain'ny olona eny fotony fa mila angovo satria mahantra amin'ny angovotsika ary anisany niteraka olana izay teto amin'ny firenena dia anisany anentana an'izany zahay ary haka ny hevitry ny olona fa koa anao tetikasa kely mba ahafahany tsiraray misitraka n'izay angovo izay mety hoe angovo tsy voatery angovo solera ihany fa zay rehetra mety hoe angovo ahafahany zareo mikarakara sakafo ahafahany mampiasa ny fitaovana rehetra entiny manodina ny vokatra dia izay zany anisan'ny asa lehibe anankiray atao amin'ity 2026 ity. Ankoatr'izay dia ny fanodinana an'ireo vokatra biolojika mba ho sitrahan'ny mpihinana rehetra eto Madagasikara dia ankoatran'ireo moa dia mitohy foana ny fampiofanana sy fanomanana an'ireo mpitarika
mba handimby hitarika an'ity fariny ity satria ilain'ny vehivavy tantsaha ny fampiofanana sy ny fahaiza-mitarika ahafahany manatanteraka ny asam-pivelomany. Dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra zany a, dia mba ho taom-pahombiazana tanteraka tokoa anie a ity taona 2026 ity, ary ho taona zina hirosoantsika mankany amin'ny fahavitantena ara-tsakafo.